Zavatra ilain'ny vatana tokoa izany hoe mihinana menaka izany. Raha ny menaka dia fantaro fa maro ny karazany. Hoentiko aminao ary izany ho an'ny anio. Eo aloha ny huile d'olive, eo ny huile de colza, eo ny huile de pépin de raisin ary eo ny huile de tournesol. Sobony fotsiny ireo fa ato anatin'ny bien-être. Fantaro ara fa mahasalama ny vatana ny fihinanana huile d'olive ho an'ny fahasalamana. Ny anton'izay mantsy manatsara ny fitempon'ny fo. Eo amin'ny tosi-dra ihany koa dia mitana azy mba tsy hiakatra be ary mba tsy hidina be. Ary indrindra fantaro fa ny huile d'olive dia miahy anao mba tsy ho tratran'ny diabeta ianao. Raha colza kosa indray no safidianao hohanina sy hosotrony atao anaty sakafo dia manatsara ny fitadidiana izy noho ny fisian'ny oméga 3 ao anatiny sy ny oméga 6. Azo lazaina fa mampatsara ny fahaingana ara-tsaina izy ary mampavitribitrika anao ihany koa. Raha ohatra kosa araka misafidy ny huile de pépin ianao na ny huile de pépin de raisin, betsaka dia betsaka ny tahany vitamine E ao anatiny. Anisan'ny ilain'ny hoditra izany mampamandimandina ny hoditra. Anisan'ny mitondra laitsina hoe antioxydant ihany koa satria dia mampitombo ny hery fiarovana. Ho an'ny vatana ho an'ny sy ny volo moa dia tena tsara be mihitsy ny huile de pépin de raisin. Ary farany hofaranantsika amin'ny huile de tournesol aloha. Ho an'ny anio ny huile de tournesol dia ampahafantarina anao fa betsaka kokoa ny tahany oméga 3 ao aminy raha oharina amin'ny menaka hafa, izany hoe ilay huile de colza izany. Ny huile de tournesol ihany koa dia tsara indrindra ho an'ireo olona misy olana eo amin'ny diabeta sy eo amin'ny rà. Sombondreo amin'ny voka-tsoa sy ny zava-tsoa hoentin'ny menaka eo amin'ny vatanao. Tandremo anefa tsy afaka ataonao betsaka fa ataovy amin'ny antoniny ihany.